Le mavakosa eo amin'ny sehatry ny fampianarana vola mitetina 420 tapitrisa dolara no natokan'ny banky iraisam-pirenena ho famatsiana vola ny tetikasa Pozensa sy ny tetikasa Poe izay an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nahazo ny anjarany tamin'izany ny Tito Analamanga ka moto miisa 70 no natolotra androany teny amin'ny lycée Ambohitra Atrimo. Nanolotra izany teny antoerana moa ny filohampirenena Herena Rajaonarimampiano no trony ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Vola mitetina 420 tapitrisa dolara natokany banky iraisam-pirenena ho an'ny famatsiana vola ny tetikasa Posensa sy ny tetikasa Poe izay ao anan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Araka izany dia mahakasika ny fampianarana daholo ireo tetikasa ireto amin'ireo fatra 12 izay azon'ny tombontsoa dia amin'ny moto miisa 70 no natolotra ho an'ny fatra Analamanga androany teny amin'ny lycée Ambohitra Atrimo. Nanotra izany teny antoerana ny filoham-pirenena Herena Rajaonarimampianina tamin'izany ihany koa no nanarota ny nandefasana hafatra ho an'ny mpiray tanindrazana. Fitoniana ara-politika amin'ny firenena zay tsy miflorery manao an'izay fa nydretraretra manao an'izay ary ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka no atsoko indrindra amin'izao fotoana izao mba iray fo iray saina ibanjana ny tena tombontsoa am-pirenena androsotsika amin'izany hoe tena fitoniana izany. Androany io zao tsika dia tiampiseho te ilaza fa raha ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola fotsiny ohatra no resahana dia mahafiorina mahafototra ary tsy ao anatin'ny indray andro no nametrahana an'izany fa azo lazaina hoe efa ady ny fanakaloza-kevitra maro samihafa nanaovana an'izany fandraisan-dahatra vao mandroso tanteraka amin'izany aza rahavana hoy zany zavatra rehetrarehetra zany mandrava vetivety kely fa ny manorina tsy mora ary tena sarotra ka noho izany dia zay ny atsokony rehetra hoe mila fitoniana isika mila fanajana ny lalàna isika ao anatin'izay fitoniana izay mba handrosoana eo amin'ny tena fampandrosoana marina. Tanjona ho an'ny ireto tetikasa roa ireto ny hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny hanomezana fiofanana tsara koa an'ireo mpisehatra ifotony rehetra ao anatin'ny fampianarana dia ny mpampianatra sy ireo talentsaikoly izany. Amin'ny mampamatsy vola ny tetikasa ny banky iraisam-pirenena kosa dia miandratra vokatra tsara ihany koa izy ireo ary tsy vitan'ny fanomezana moto ihany no natao fa dia mbola isy ihany koa ny fanomezana ny kit scolaire izay ho tanterahana ny volana septambra ho avy izao sy ny fanomezana vola mitetina 10 alina sy $1 anampiana ara-tsakafo ireo mpianatra any amin'ny fatra Atsimo ny Nosy iny.